Salamatra tokolasy toko vavy ajaina kafaliana indray no iarana amintsika ny tokantrano any amin'ity harivarivan'ny atalata ity manasa antsika avy hatrany ary anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ireto ary ny lohateny misongadina ao anatin'izany vaovao entina amintsika izany izany amin'izany ny fifidianana izay filohan'ny FFM manana filan-kevitry ny fampihavana malagasy izay nitanterana tamin'ity andro androany ity eo ihany koa ny fivoahan'ny lisitry ny famitsorakeloka andihan'ny faharoa ary ihany koa ny mahakasika ny mety toetry ny andro ny mahakasika n'ilay rivodoza Imelda no isan'ny songadina hoentina amintsika ry amin'ity takariva ity no tanterana androany ny fifidianana ny filohan'ny FFM manana filan-kevitry ny fampihavanana malagasy tahorinan'ny latsabato indromy ataona no nivoahan'ny anaran'ny tondra ity androm-panjakana eo anivon'ny tetezamita ity araka izany ary sy de generaly misotro ronono ary efa minisitra teo aloha no voafidy ho filohan'izany FFM izany ary tarika ity ratsamangaka ity mandritra ny telo taona vola ravavy tsirako torson. Ny général Rabotorson Charles Sylvain ministry ny ataony tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka ary ministry ny tontolo iainana tamin'ny fitondrana Ravalomanana ary efa nisan'ny candidat ho praministra tamin'ity tetezamita ity no voafidy ho filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na FFM. Izy nahazo vady-betsaka indrindra tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa izay natao mikambana 17 teo anivon'ny FFM nanoloana n'Andriamatoa Mara Edouard Ramanevy mpifaninana taminy. Azony vato valo 5 Andriamatoa Rabotorson Charles Sylvain ary Mara Edouard Ramanevy kosa nahazo vato 20 ka noho zany dia izay no ilazana amintsika eto fa Andriamatoa Rabotorson Charles Sylvain no lany filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy manomboka zao andro talata amin'ny 2 sasany izao. Iray kosa ny vady fotsy tamin'ny fifidianana fihodinana faharoa ity. Mariana fa candidat roapolo ny faninana tamin'ity fifidianana filohan'ny FFM ity. Nisy tamin'izy ireo mikambana tao amin'ny FFM ao anatin'izany Andriamatoa Mara Edouard Ramanevy, Ramatoa Lalora Andriamampiona, Andriamatoa Rapelanoro Rabenja mikambana avao amin'ny antoko FFM dia anisan'ny faninana ho filoha hitarika ny FFM ary tazana teny amin'ny 67 hectara androany. Andriamatoa Rabotorson Sylvain izay lany filohan'ity androm-panjakana misahana amin'ny fampihavanam-pirenena ety kosa dia tsy tonga nanatrika ny fifidianana izay nitanterahana androany. Fantatra hoe inona ny tsy natongavany dia noho ny adity izay sahaniny no iverinay tsy natongavany eto hoy izahay ato amin'ity toerana ity. Ankoatra ny filoha dia nitanterahana androany ihany koa fifidianana ny filoha lefitra misa enina sy mipampakateny iray ao amin'ny FFM. Araka ny fantatra dia ny alakamisy ho avy izao no hanao fianiana ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy etsy amin'ny lapan'ny fitsarana tampony etsy Anosy izay ho tanterahana izany.